Fantatra moa fa nilatsaka hovidiana ho ben'ny tanàna ao amin'ny commune Paskely ao amin'ny distrikana Parafaravola ny filoha-mpanorina ny antoko avana ny docteur Jean-Louis Robinson. Eo amin'izay sehatra ny fanomanana ny fifidianana azy hatrany dia aorian'ny fandraisana ny antota taratasy filatsaka hovidiana dia andinika ny antota taratasy napetraky ny kandida ny komisiona manokana misahana ny antota taratasy ny kandida ary avy eo vao ampahafantarana ny lisitry ny kandida voatazona afaka mifaninana amin'ity fifidianana izay ho tontosaina ny faraka amin'ny 30 ny volana Jolay ho avy ity. Roa amby fitopolo ora ao aorian'ny nametrahan'ny kandida ny antota taratasy filatsaka hovidiana vao manome ny fanamariana fa afaka mifaninana amin'ny fifidianana ary manao fampelezan-kevitra ny kandida iray na tsy. Komisiona manokana no misahana ny fandinihana ny antota taratasy araky ny nambaran'ny Ravaltera Jacques Michael, filoha-hevitry ny CER Analamanga. Tsy izahay mirera manapaka fa le délibération misy an'ireo skady samy hafa ireo no manao ny délibération dia miezaka araky le resaka teo hoe miala anenina foana aloha. Izay le miala anenina foana aloha hoe ahoana ny afana malavorary an'le dossier an'le candidat. Fa iny izay manko ohatra anankiray zao hoe izay le tena manana fotoana zany le candidat tsy voatery le 58 io dossier fa mino fa mety efa manana pré ihany izy any ambadika any dossier complet raha sanatry misy tena tsy tafavoaka mihitsy le dossier an'le ray dia afaka manolo aingana izy aleo soloana an'ity izay le hoe fialanena misy zavatra ifampiresahana foana eo zany miezaka hatrany zany izay mba alavorara le candidat tsisy eritreritra mihitsy angavana itsika hoe andao refusé nyity vehivana fa izay le fialanena miresaka tsisy afa-tsy mifampiresaka inona ny antony tsy navitana an'ity dia izay koa miezaka mamaly le solution le problème misy kely fa zavatra azo hoe azo vetivety any eny dia fa satria natetika le candidat mety tonga eo daholo dia efa mety ohatra hoe resaka sonira ohatra ny annexe 2 zany zao ohatra misy an'le liste complet hoe 58 dia misy adiny soni an'le candidat ray dia aiza soni an'ity fa adiny dia eo izy dia le mandra tonga dia eo le candidat dia fa izy karapanondrony dia tonga dia tifika fa le dossier izay aloha ny dossier izay nomenanay dia ny dossier no jerena. Fanaraka an'izay satria ao misy magistrat ao dia izy mazava ho azy fa miresaka lalàna izy mijery bulletin numéro 3 manahoana ana tena ara-dalàna tokoa hoe ity dia ohatran'izay resaka fiscal misy sopena avy eo amin'ny impôt dia mijery izay manahoana ny fiscal ny ara-dalàna ny sénita moa mazava misy olona dia mijery mihitsy izy ny dossier annexe manomboka déclaration individuelle dia jerena hoe tena inscrit anaty liste électorale marina ve olona io. Aorian'ny fandinihana avoakan'ny Ovek Petadrindrina ny lisitry ny kandida afaka mifaninana amin'ny fifidianana ary avy eo ampitaina amin'ny Senit sy ny CES. Raha ny fantatra any amin'ny herinandro itsidika iny no afantarana ny lisitry ny kandida voatazana hifaninana ho ben'ny tanàna amin'ny komina 3 sy 9 eto Madagasikara.